Atolotro Don Bosco anareo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe mbola tiany ianao. Nosoratan'ny Vahatra nasaina ho velomin'ny faly rakoto sinaizy miaraka amin'ny vantsoa ho niajanirina ny ravo nandray feo sy nanantondosa tovy razana mamonjy sy olosoa. Ohatrany hoe natory izany fotsiny izy. Raha mba tsy nentina tany amin'ilay mpanao hodika sy ny nentorasendriny kampo izy dia angamba mety mbola tsy maty ohatr'izay. Izaho koa tia variana eto fotsiny koa. Aleo hijery an-dadana ny efitranony any aloha. Etsy an-davarangana izy. Dada! Fa inona no ataonao eo? Ohatray. Mandinika n'inona faty andrenao iny anako. Fa hoy? Dia lasa saina eto hoe. Tsy izany manko anaka fa rehefa nandinika dia tsy tokony nentina tany amin'ny ranony be izany izy ka. Izy moa no malala raha fanafody voamaika na faty azy no nomeniko. Sady amin'izay tsika dia nanaraka fotsiny izay tondrandra-sendratsika mianaka ko. Efa lasa izany dada. Ka atao hoana moa anaka? Tsy misy azo atao tsony. Ny amin'ny sisa ireny tandremany. Eny. Miangavy anao aho mba hanaiky ala tanteraka amin'ireny fampiasana ody ratsy ireny. Ndeha atolotra n'Andriamanitra ny fiainantsika mianaka manomboka eto e. Sahoana ozy dada? Marina izany anako, tena marina izany. Efa ela ingany tonga saina fa nrenonao mbola tsy vonony. Ary izao ankehitriny izao ihany dia ariko sodorako avokoa raha tapakazon-dranony be reko. Misaotra ry dada. Aleo fa esory kokoa ty vakana amin'ny tendako ty dia dory ihany fa tsy ilaiko ka. Izay mihitsy anaka. Mampalahelo afo ary sy dada fararatovo ry dada Sineny. Mafy izany hoe ny lozan-dreny sy matifaty izany. Ity voary kely koa gogo ery teo ampanitrihana andreniny. Tena nangotika ny foko ny jery azy. Mafy tokoa aloha ny nahazo azy zany kanefa ataona fa zay ny nandaran'Andriamanitra ny fiainany. Ny Andranivy iny efa lahatra ny fahafatesany fa ity arenantsika tsy maintsy nanombinana tamin'ny fikarakarana azy makarirary ny aiko e. Ezaka isika daholo ve ny antoka ny lany rehetra tamin'ny fandevenana. Ndray izany mba toetranao ry neny. Mbola ny vola ihany ve izany ny matimatesanao e. Tsy fidonandry zareo koa ngeny tsy fananany e. Mety hoe lany tamin'ny fitsaboana neny farany tahiry kely no ohatra sady le ranony benareo koa an'izany mpambotry vahoaka fotsiny. Aiza ve ka vidiana ny akolameny, vidiana ny ganagany, vidiana ny tantely. Ny vola alainy mangony fotsiny kanefa inona ny teo tsisy vokany akory. Aza mamingavingazy ohatr'izany ianao ry demondra sao dia ahitanganao a. Tara fahatongavana tany amin'ny kiaky ranony be raha nivy dia izay ny tsy nahavitra ny aintsony e. Sady aiza ndriko nahita mpitsabo mahito iny. Izay indrindra mantsy. Raha nivy mihitsy nefa ho faty fa tsy mifanafodiny tsy nahasitrana. Marina mihitsy izany raha sendra. Mba alefa solavitra ny saina ry dada Sineny ka. Tsaro fa neny nge ka dia konny. So dia mba ho voafitaka an'izany nareo. Tsy hainao izao mihitsy no hiteny ary demondra. Mahalala izay tokony ataoko a. Ary Andriamanitra koa nga moa manampy izay tsy manampy ny tenany. Ataoko fa amin'ny Baiboly izany. Mandehana aloha na mivoaka fa hiresaka izay mivady. Zay, mandehana ny retsy aloha ary. Eny ary. Dia mazotoa izany manompy andranony be nareo. Zay fa lasa.
fantany ny misorona avy eo foana ary dada rehefa hariva ohatr'izao ny andro. Izy indray ianao a? Ohatrany hoe tsy maty izany izy. Eny fangamo izy maty ozy ianao e. Ny vatany ihany ange ny eo ampasanao fa ny fanahany ity amintsika ty foany. Fa ahoana koa izany dada? Atre zao anaka raha ny fiheverako manokana ny reninao dia mbola tsy tokony hofatoka nefa novono ny satanakiriny. Arak'izany mbola tsy voantso any an-danitra ny anarany ka izay no mahatonga ny fanahany hoe ty foana. Azonao ve izany? Izany ve? Nefa ary voary rehefa voantso izy dia mino fa tsy voavonjy satria tsy nanolotra ny tenanao an'Andriamanitra fony fahaveloniko. Kanefa azosika mianaka atao no mivavaka sy mitalao amin'i Jesosy mba handray ny fanahany. Izany very dada? Dia vavaka ho an'iny foana raha izany isan'andro ka. Dia dada koa? Eny anako izany mihitsy. Fa andrasa aloha avadoko kely niresakitsika mianaka. Ahono tamin'ny dadatoanao nandalo taty farany iny dia nilaza ry zareo fa ho mafimafy ny adidy amin'io famadianao avy io. Tsika nefa ity anaka tsy misy ninninona kory. Namerenana amin'ny volany zareo tamin'ny fikarakarana andreninao azy reny. Hitanao fa ny tamin'irary no nasolo azy. Betsaka loatra hono ny vola lany tamin'ireny ka tsy ho efatsika e. Raha noatra koa moa tsy mba azo ny fandaminana mihitsy anaka koa. Izany very dada? Nga hita e. Dia ahoana izany ny atao amin'izany? Maninona nefa raha tsy manao an'izany famadian'izany intsony tsika e. Angamo izany sitraka Andriamanitra? Eny tsika nge anaka tsy hivavaka amin-drazany. Ho fanomezakasina sy fanajana amin'ny maharay aman-dreny azy no antony raisantsika anjara amin'ny famonosan-damba. Efa tongotra manko ny fotoana ka manahirana raha izao sika voilaza fa tsy hanao ndraiko. Sady fotoana amindranandreninao ampasan'ny dada koa anie io e. Eny azy ry dada. Vita somatsara ihany ny famonosan-damba-ndrazana ka hono ara sindra. Ohatr'iny moa izany ny anjaran-drazanjo mbola tsy efa ny tamin'iny raharaha iny. Angamo izy na androtsaka mihitsy na neriary azy. Tsy maintsy ho lasantsika indray izany le valabe ny atetana raha izao mifandehango. Aizy ty raha tovi-pitrongo vahoamana no ahita io volabe io. Na izany aza mba moramora ihany ty vavanao raha sindra. Fidinao azy angamo izany ozy izy ianao ka. Sandray aloha dia tsy te halalanyizany raha tona. Na fidiny na tsy tokony hidiranao izany e. Sady za koa ane lohan'ny tokantrano fenao mangina e. Mazava. Ka eny ary fa zay ataonao any izany e. Misy olona izany. Ndana aloha mpandrosoana angatia. Eny re. Zay ihany razoka. Ay. Zay ihany ka. Manahoana aloha nareo e. Ay ve lahy ihany e. Salama tsara letsy zay fa nareo eny manaona. Olo mansoa e, mansoa. Sotra e. Salama zay mianaka ka. Manahoana raha noatra? Ay ve raha tovy e. Salama tsara. Ka mahazo toerana re. Sotra e, sotra e. Ka inona hono sady vaovao nentinao amin'ity andro vao maraina? Ndehana re raha dona sy vo anaterany demondra kafe aty aloha ny dadafarany a. Mba anatero kafe sy mofo aty dadafaranareo ry demondra angany rea. Ho avy eo. Tsy dia hoe misy vaovao ny re olona fa mba mamagy vangy. Eny misy ihany moa izany ny vaovao momba n'le raha teo iny ko. Ka maninona raha tonga dia ambara fa tsy lozana mianahana fotsiny eo e. Dadafara. Manahoana ianao? Salama tsara retsy, salama ka. Izany. Ty le kafe dia mahazotoana reo fa mbola hanao raharaha kely aloha. Misaotra kia. Mahazo toerana re ianao raha tona fa misy resaka tindrazandry atao amintsika hono momba n'le famadihana teo a. Ay ve eny ary ka eto miresaka lara zandry ary. Tena tsy navelany rasoko mivady raha tsy lasa ny tankely sisa mba fivelomana mianaka. Raha evala monja sisa tavela. Dia aiza no le anahoana no avy ny zanako e. Toa tsy misy dikany akory ny raha iraisany eo aminay sy rasoky.
koa hoe ny olotsy mba havany manany ny mahitsy le lafiny namany na leon'izy ireo veritsika lakala-pihavanana toy izay veritsika lakalam-bola na izany azy nefa dia tsy hokivy satria mbola ao lay Andriamanitra miahana mianaka mandrakariva dada to mitsajirika amin'ny vatrangady fotsiny re tenao hoe ay zanako zany rarenao akory nahatongavako fa misy inona fa marary anga dada tsy anaka mandinika amin'ny fiainantsika dia variny ny tany lasa mimpanana isika ty tsy mba manana na dia tahiry kely akory aza ny hoanina an'io ny anaka tadiavina an'io hoe ay ve zany ihany anga tsy fantatreo le hoe aza manazy zay hohanina sy ho tafininareo fa ny vorona aza tsy mba mamafy na mitaona ho any antsopotra kanefa dia mahitsy izay hohaniny maika fa tsika zanak'Andriamanitra matoky hafa omba antsika izy ry dada marina tokoa zany anaka za natao hitariky indray ty nytaotarianako misaotra betsaka anako fa tena hitako fa lehibe loatra ny fahendrenao e ataoko ry dada fa tsy hoe tsy misy tsony tany azotsika vilena mbola ao ny valabe ao avara-tanàna ary eo koa ny tanimboly mbola azotsika ampiasaina mitsakafa raha mbola miasa tsy ho diso sakafo ny vavy zay tsy miasa no aoka tsy hihinana ozy mompera eny ary anako ka andao amin'izay tsika mianaka aloha dia amin'izay fefariva ny androko arono efa voatondraka ao daholo zany ny volonao tao andohasa tao efa voatondraka ka ay sady mitondra kely tamin'le anamaintso ny voaleko voalohany ataontsika mianaka alokan'io ariva ho tazana raha pitso avokoa ngamba le ray toeranao dia amin'izay mba misy amiditsika ny alaka misy kely mba misy ataontsika jiro sira ary ny kafe anao eny mety zany ka eto ary ty angadiko ty aloha dia mandehana ianao mialoha fa izaho hitondra nyretsika tahitsika retsy ay atao ty ary lasa zany andao anako daholo reto ny entana nampitondrainy iny nefa aloha aleo amarinina ihany sao dia misy adino labozy telopake dia mofo topaina 12 siramamy spaghetti ampy be olona koa ato atseny izany mahafaly aloha dia mba afy dia lasa mpiantoka tarevelantsena le anana metiko hoe za efa nyferinaina hoe mbola anao ko azy indray zaho amba afaka mody aloha dadako mantsy tsy nahita kafe no maraina teo ka so dia arary andohany atsahany andraso ary aleo vitsira mamy amin'ny tsepisery itsy aloha avy eo mody fa efa azoko avokoa reto ny zavatra tokony novidiana fa tsy voary ve nitazako miditra ao amin'ny épicerie io ay tena tsara vitana aleo andrasany izay ivoahany ao dia mba asaiko manampy amin'reto entana be dia be reto izy ny kosa eny fa nivoaka ka aleo atsona voary mody tsy mahita fa iza koa zany miantso aty atseny zany andraso hoe dia mondry ay vendry manao andry ary to mavesatra entana be salama tsara kia tena mavesatra tokoa aloha reto nefa za tsy mba nitondra namana koroko so ihany aza zao za fa tonjo andry eo aky mba hampiory voary tsy maninona fa omeko volo indry tsangoko feke dia ilana karama andao fampiako indry sady za io dia nody mihitsy nge zany fa mbola hikarakara ny sakafo atoandrona izy dada mantsy sy mety zany akia ny akoho ty zao efa azoko avokoa ny entana nalehako taty sady mbola misy ambom-bola kelyky ity fa mandehana ry voary raha hividy zavatra fa andrasako hitondria so dia manahirana ka oka ihany amin'izao fa misaotra io indray voary fa mihafahafa amiko
raha vavinao nge zahy ty fa tsy maninona ho a misaotra indrindra ary lasa vetivety aloha ambombola kely ony samy manana kely marina ka mila hitovy amin'ny vidiny ananana metiko rehetra teo azy tiako so fanentiko ny ariko ary aleo hividianako vary ty fa mahazo efatra kapoaka dia amin'izay mba misy sakafonay mianaka mandra-patonga ny alahady misaotra an'Andriamanitra aloha fa momba anay izy ary aleo andeha amin'izay fa sasamiandry dia monja zay afa tonga ela be vetivety ka ndao andeha amin'izay ary tsika dia reto etonao a dia reto etoko ay efa nona angambo izay dada ary aleo andeha haingana ka mba lafo n'ilay zanako ohatrinona ary izay le anana kely iny mampalelo arety izy fa tsy mba toy ny zanam-bahoaka kely dia efa mahita fiainana sahady tonga ary dado ay efa nona be angambo ianao izay tsy hoe nona anaka fa ny lohako any ohatry somary narary kely zany mety le efa zatra kafe koa angambe ono a nanao ahoana ny tany antsena tany anaka nafinaritra ny tany ka ay kosa mba mora lafo le anana nentiko dia mba afaka nody aloha reto ary ny sakafony dady dia efa nanaovako kafe ihany koa ianao fantatro mantsy fa ilainao zany ka hisotro kafe ve zany dada sa avy dia hinambary aloha ary misaotra aloha anaka aleo angamba aloha mivarina lefa miloko ay ao ary dia mazo to dady dia raso kondrandra mila ianao zay misaotra anaka sa misy sira kely izy zany ko fa hoana voary ahoana ary dada fa tsy efa hiditra hianatra moana roso efa ho tapabolana mahery kely tokoa aloha sisa dia hianatra izay nefa nge ny fitaovako ary ty mbola tsy misy tokotaniny akory ka zany indrindra zao anaka no eto any azy zao mieritreritra hoe maninona moa raha ila vonjeny amin-drasoky any aloha tsika ka so dia mba hararotiny indray ianao ry dada ka angamo anaka tsy maninona nge raha hijanona nampy anao amin'izay tsy voary tsy maintsy mianatra ianao anaka ianao ange anaka no mba areharehako aleo aloha andramany tsy maninona na ho lafomban'ny tanyntsika aza raha izay no atafitanaoko indray zay ataon'izy mivady ato tsy misy mangiditsandramana rangaha ny zanako aloha tsy maintsy mianatra tieto ny trano fa lolodondona izako ary zany mandondona amin'ity andro efa hariva dia mondro ahoana tompoko jereo reto fa misy olona zany eny o ho avy hoay dadafara arivariva izy zany mandrosory dadafara androso mihitsy salamadolo velonareo ary angambola tsy ho izy mivadika salama tsara aloha izay ao daholo izy fa andao raha androsoany ianao eny anaka zandro mariny fa ahoana misy olana indray nga no ohatrany tonga arivariva ty alahy eny tokoa mahazo toerana aloha misaotranareo salamadolo velonareo zao hitan'ny lasalama tsara zao ihany tsara zaniko ka inona indray arony zany vaovao entinao arivariva zany aleo dia tsorina fa raha mbola resabola dia tsy manana izay efo lava ohatran'ny afina tongona mantsiny ianareo mba aza dia manao an'izany reranoatra ianareo ange mba havany ety
ho aizandray ary moa izay mianaka ka lazoary zay atondian'lahy fa aza lozany lahy be safary sy miodikodiny eo ka zao rery izy mivady hitanareo moa fa efa kaiky tia ny fidiran'ny mpianatra za nefa ty tsy manana na dia ariary azy ny fitaovany voary kely mbola tsy misy tokotaniny akory raha mety re dia mba nikasa endrambola ty aho hikarakarako ny fianarany voary zanako zaho rotovo araka nefa nylazaiko to dia tsy misy ato raha resa-bola sady inona koa moa namerenanao ny volanay ny vola nefa tena miasa kanefa raha manaiky ny fanarahana ianao dia mety misy azo atao ihany eny ka tsy maninona ary fa lazao zay azo ifandaminana kosako honao raha tova otrina nefa ny lainylaka mety zaho ary loka eno tsara rotovo eny ary tsy maninona fa aleo fidinay le valabe anareo tsy hoe manararoatra amin'ny fahasairananareo zay fa hitsinjo no avin-janakao ka ahoana asitsika taratasy dia ataony ady varotra andray kosa raha noatra de inona indray zany mba hivelomany mianaka ka tsy avy aloha am'izao ihany ary tehirisy tsara ao ambata ny volanareo aleo andefa misaotra indrindra misaotra tompoko Sandro maly rivinka nampalaelo andray le zandrika tadidiko ny tenin'iny fo ny fahavelony rehefa miady zay roalahy hoe mahaiza mifakatiana rehefa tsy misy afa-tsinareo ihany ny zanakay manana ny izy-afa-tsy zato koa moa iny zandrika iny fate ary tsy izy very miasa itsy loasa itsitsy aleo atonona de oresahana ka miasa vera zany zoko marindra manentsika kely an'ity asan'olona ty aloha amin'izayko ny fianarany zanako nomen'andriamanitra hery sy fahasalamana dia tsikivy fa miady hatrany fa salamadolo velonareo eny salama tsara zay ka ay kosa fialako nge tsy mba miandry kely vonandefa mora miakatra ohatr'ireny rehefa miresaka ka nga hita raha soky zaoko nanezaka nandamina za ela lasako inona moa no azoko atao io litsy mba ataovy aminareo kosa ny toerako tia tena loatra ny vadinoka tsy tia halala ny mampiraitam-potsony mihitsy kosako nefa aza manano fa efa mivavaka ho azy mba hampiova ny toetrany da didin-drazoko le fitenineny fony fahavelona eny ka vao teo mihitsy angeny ny eritreritra azy iny dia zay no antony nanatonako an'lahy eto tsy maninona fa zao avotako aloha lahy mitindray mitoraka ty misaotra rahasoky tena misaotra tsy tokony atao atsirambina letsy ny fianaran'ny ankizy mitsindrany eo ay dia zao reto misy raha etsy ariary zay marina ho fitiavako amin'ny mahazandriko an'lahy dia tsy averiny reto ty resy dia vididy olo letsy fitaovana ilay ny voary rehetrarehetra any tena marina ve zany rahasoky zay zany tena misaotra rangaha misaotra betsaka nefa ono inandray letsy tsy manahirana amin'ny vadinao ve aloha zao hoe sao dia mba volako manokana letsy ny nakako an'ireny zany vera zo rehefa mitantaraiko ny demondra ny zavany siomaly iny dia nalaelo izy ka tio no misy roa alina ariary nampitondrainy aho any voary nolazaiko tamin'ny mantsy zao diako aty zao misaotra rahasoky tena misaotra ianareo mianaka zany no tena isorana tsisy isorana letsy tompony hoe momba anareo mandrakariva tesitra moa le ratovo mbola aiza nefa nanaovako an'ireny tsy maintsy lasako daholo ny tanindrazana rehefa tsy manaiky alamina dia ho avy ny mafimafy kokoa tsy malalan-drasetra nga ary inona koa tia mampimirery an'iny eo oe kala ratsy tia koa manaitra mandinika an'ity ratovo mba tezitra maly ariva resy dia mimerereto saro tiavina tsy fa naninony zany rineny tezitra hoana izy ka saika mba hanome fanampiana ho an'nkiala voary momba ny fianarana izay mivady resy dia izy indray ny tezitra
lazainy fa hoe manambany azy ho an'izay manao an'izany. Efa rena mahazo mbola maty kiamby ihany. Zany ndray tilainganiny iveriny fatsifantotra angambany natony tamin'ny tatafara teo. Tena mampalahelo aty teo tsy haindreny koka. Roviana rehefa mba iova izy. Arina koa ty mahavariana andreo e. Arono aretsy ry demondra. Misy firy mivalopy tokony alefany am-piangonana amin'ny lahady. Ahoana ozy neny? Fananinina teo koa ty enao e. Firy ho mivalopy tokony alefany am-piangonana. Ay ve, 3 ry neny a. Samy nakaray avy manko tsika 3 mianaka. Ka ty alaivo reto volo reto dia tsy njarao amin'izy 3 e. Sao dia adino mantsy. Raha etsy reny a. Ny amin'ny baiboliko ataovy 4 alina ariary dia ny anao sy dada 3 alina ariary avy. Tsy maintsy manao arak'izay tratra sika amin'ny asan'Andriamanitra. Eto aty ary. Tsy mitsara ny tininy ty fa tena mahay mitsara velatsia. Mafy ty fiainana entinay mianaka ty ka. Aiza ve ka reny dada mba mila fonjy teny amin'ny ny Torasendra nefa dia zavatra no hitany. Naleo nanao aparitra ny asam-bahoaka mba navotany fianarako. Mampalahelo aty izy. Jereo fa efa ho amin'ny 9:00 zao nefa mbola tsy tonga foana. Zay kosa izy fa tonga ka. Dada, fa maninona no miandrariva ohatr'izao vao moa dia reraka angenao e. Tokony ho tonga aloha anaka fa mbola nandeha teny amin'ny nenibako tompon'ny tany le nasaiko teo a. Fa hono aloha efa vitanao angano kafeako ka. Tovary iny ianao. Ary ohatra ny falifaly ange dady zany androany e. Enao tiako anaka. Efa vitako ny kafenao ka. Ay. Andraso fa hisoroka ato anaty vilany ato. Zay. Ty ary ny kafe dada dia mahazo toa e. Adray. Misaotra anaka, saotra betsaka. Tsy saorana. Ary inona ho any mahafalifaly any dady. Dia maninona teny amin'ny nenibako teny. Enao tiako anaka. Azao anako. Ny fanambinan'izy Andriamanitra reny mahafaly azy io e. Fa nisy inona? Andray. Eno hoe raha ho tantarako anao ha. Andray ty ny andro mba nahagaga koa iny natondra zoky androany iny a. Sa ve sanatry dia misy ambadika andray. Minao fa tena vokatry ny fondrenika. Ary aloha ezaka hitady torimaso amin'izay fa mbola andeha hivavaka ara-pitsoko. Efa ho amin'ny 5 zao nefa mbola tsy matory foana. Hivoaritra angamba efa any amin'ny lanitra 7. Ary tsy maintsy Torasendra ary ve io miresaka amin'ny olona miravaka andraso hoe ary inona koa ro zavatra be dia be ololeraka Andriamanitra tena tika nagaty lerangabe marina hitany ve koza fa tsy nahita ary andraso hoe fitsaka tsara sy mpiosasany fa manome zavatra ho an'ny ololeranga ary fa tsy ranombe tena izy tokoa zavatra mifinosina amina taratasy telo sy nenenendo dia inko ny antofana lovatra zavatra ho azy vola ngambole tena vola mihitsy tiany
io dia manao azo kanefa dia lekona mafanambobe iny entovatsana ary aleo ahy fa so dia hotanento oay fodonako le varavavara dia misokatra hitanento amarina aleo ahy tsoka Andriamanitro nanonofo ratsy be neny to dia hikiaky ranony be ay ny andro efa atoandro be ary to tsy mivoazin'ny dada aleo hiary eto mpandriny tao amin'izay fa dady zay efa ela ny taitra ny fitran'ny dada zakay tsy mbola misokatra koriko ary andraso hoe donina mba nisoanaka fa tsy midy io otre ary to mbola matory foana ka fangatsy dia hivavaka dady io samarary ohatrany tsy metimety anaka mety so afaka ho any any io ka mahavisatra loatra ny lohako mandehana fa sao dia tara eo ka zany ve enoa eny ary aleo fa hivavaka ho anao ary ahy maka aina tsara zay fa andeha iomana ndao anako voary manahonindry ary nakrisy dadafara eny tokoa retsy nefa izay zao manam-baovao tsara ho lazaina aminareo mianaka manahoana aloha nareo salamaka tsy afaka dada fa milaza ho tsy salamalama izay izy dia nijanona ao an-trano fa ino zany faovao zany ry nento io retsy ry demondra laza ho azy ka zao akiry voary anniversaireko androany dia saika anasanareo mianaka izay sakafo eny aminay zao zany arabanana loka indria arabanana tratra ny andro malaza ingany eko tratra mitsingeningerina indray sotra kia dadafara zao tsy dia salamy tia ny olanako hivavaka ho azy akitsika mba homen'Andriamanitra fahasalamana izy dia ndry rery zany ny akeny aminay tsy maninona retsy zany ry demondra fa ivoary efa eo mandeha misakafo eny amintsika izy avy ety am-piangonana dia avy eo ampitondraina azy ny anjarany dadafaranao hita ho ary nento mety zay anento izay ka zay nge ho ahy zarako aza marary any dia amin'izay mora miasa ny fanafody ataoko amin'ny sakafo rehefa maty iny aizany tsy ho azoko ny lova rehetra ka alavoary indray tsy maninona raha raisina atao mpiasa trano andao amin'izay raka izy fa miditra ny olona ianao aza raha sindra ny tokony andeha mialoha fa ianao nge dekona mbola iomana amin'ny fanamiana rehetrarehetra marina tokoa zany rehefa mirava zany raka izy dia masotoa akiry voary ohatran'ny malaika manankendry izany takitako ao ampiana lokandry dia aza mihafahafa bebotrin'io zay rehefa efa betsaka nge zay laniko izay mba nanahoana ary izay dadany an-trano za dia misakafo arak'izay tratrako ary izy aloha isotra azy telo mianaka dia angatadalana fa sao dia hononao dada vita tsara araka ny tenin-dranony be lefa nafody ampanginana andratovo samy nasiako avokoa na ny gatoany na ny sakafo miala tsiny aminao aratovo fa rehefa mahafiloso miseho mianan-kendry dia tsy maintsy alefa hiaraka amin-dranivo voary tovariana be sa mieritreritra ny dadafara mananaka ifinoana fa tsy aninina izy
Ary ataovy aloha ny sakafo. Sady tsika koa nge efa nanafatra ny mibako teny am-piangonana e. Lasa ihany akiny saiko. Fa ahoana? Aleo ngamba akiny ramboankazo no maranako azy dia hamonjy any dada ka. Efa atoandro koa ny andro ka sao dia ho tara ny sakafo. Ao ary ny verandry e. Ary dada ao ary neny to mbola tsy miverina ihany le nilaza hivoaka vetivety teo. Neny, fa ina koa to mahavariana anao e. Ahoana ondriko? Aiza ihany ho aty dada dia inona ny mahalasa sainanao eo? Voary anefa efa andeha? Mba hagaga resy tiako. Na dia any aninona aza ve ky no nivoaka dia tsy tafaverina ihany. Miala tsindraka izy fa tafaona tamin'ny rano vaveny Ambalavato tao ivelany tao dia ohatry ny vary ndresaka. Ary angano tsahatra sady ianao ry voary ha? Tena efa be zay ry tatatoa. Zany ve? Ie, tena tsy misy asiana azy tsony azako. Misaotra indrindra fa tena voky Inona koa ka mikory dada fa malahelo any dada fara hono izy a. Marina kosa ny azy ngery demondry. Mba ataovy aminao koa nge ny toerany. Olona tsy salama ny dada fara anao ko. Tena voky mihitsy re ary izy telo mianaka fa tsy zany lazay ny demondry zany a. Isorako be dia be nareo nanazava tena afa-po a. Indrindra koa moa mbola ampitondrainareo sakafo any dada indray. Ao re Andriamanitra mahaly fitianareo mihinan-kavi kely fa za tsy havaly fitito zaza. Tsy hoe andakorana akory raha mangatadalana anareo fa sao dia honoanao mantsy dadako. Mahasoava retsy a. Dia tia ny sakafo indrainao dia mandehana amin'izay ary fa sao dia nona rery misaotra rery ny toa. Eny ary lori izy telo mianaka fa anainga zany. Dia mbola mamerina ny fisaorana. Dia mirary soa ny dada fara ao aky a. Velo manaka, velo me. Veloma daholo. Sasany tolaka amizao so fomba nandeha mafia mifanalavitra ihany ka kady lalana sy ty andavy avaratra efa hitotoko tany aty maty aneny ay kay voavingana marina andray tena very daholo le sakafo. Solo fa mba tsy nisy vaky lovivi daholo mantsy izy reto kay ay tena mandeha ny tongotro kay ay dia ahoana re zany no atao hoe dady zay nona mafy tsy ereo ngefa ny alika ny mihinana n'le sakafo teo aleo ody aloka ao mahita izay atao. Fa aiza ihany ary ty voary. Tena naresaka nga zany vidiny zanak'irazoko zany ko. Na izany aza. So ihany aloha fa mba efa nitondran'ny nibako sakafo teto ahy. Olon'Andriamanitra marina izy ka. Alolo ihany eto fa za koa to efa tsy dia maninona intsony. Ohatry mba efa metimety ko. Ny tsapako ny amay fa nanotenako raha vatany voavita ny vavaka isiny nibako teo. Ary aleo tonga dia hiditra. Dada angambo izay mbola resy tory. Dada fa nga efa sitrana zato ianao ny ala teo am-panjina. Izay ny anaka efa sitrana tokoa dadanao ko inandray. Zany fa inona nataonao ka nahasitrana anao vetivety tato re. Hatray anaka. Za zao nieritreritra hoe mbola nandamanka tato ianao izay dia tsondodomiko tsony fa tonga dia niditra teo. Ataoko anaka fa fahasoavan'Andriamanitra no mivavaka nataonareo no nasitrana teo a. Ka nanao ahoana aloha fety nafinaritra ohatray. Ary fa maninona ty tongotra ho anaka eo e jereko ohatray. Loza nge no nahazo ateo ry dady. Fa maninona e fa naninona io e ohatray. Hitany dada iny zanody teo ino a dia
izy mianaka tao efa lasa mivoakany avokoa. Mba hananahoana izay ilay ketrika natao maliny. Tao hitako eto sahady tia kalavoary mikokokoko mitomany. Mino aho fa efa tafahoana ny ankoatra alina izay Ratovy sy Ranivo. Nizay fa misy olona tokoa ao ambaravarana. Mety ho kalavoary izay. Aleo aloha mody tsy taitra mihitsy. Andraso amin'izay ho vaina. Zay andry ny antoa. Manahoana nareo? Ivoary. Oay, fa totaitra be ny antoa fa misy inona? Fa ahoana ary izao? Tia lavoary azo atao falifaly ery fa tsy araka ny eritreretako azy akory. Sa ve tsy nahomby ny fanafodin-dranony be? Tovariana be ho any antoa e. Fa inona ary ty mahazo any antoa? Jereo nge raha mba mpandrosoany akory ty izay e. Pahanany ny varavarana. Tsy azoko mihitsy. Ahoana hoy ndriko? Azafady re tsy fahavariana kely mandrosoa ty an-trano. Ka mipetrapetraka ia. Ka ino ty vavao nentinao vao maraina ary voary nanahoana dadanao? Efa salama be dada ary ny antoa. Izy aza niarana ainga tamiko tao an-trano teoko. Andeha asa sahady hono fa tsy misy atahorantsony. Sandray saika anaty reto lovia sy arona antondrana an'ilay sakafo ny dada omaly reto fotsiny ka. Ohatray, fa tsy maty indray izany le Ratovo. Ahoana koa ary izany? Andraso alehako any le ranony be iny fa tsy mamely mihitsy ny zavatra nataony. Nentoa. Tovariana be foana ho ianao e. Fa misy inona? Tsy misy isorana hono hoe ry voary fa mahasoava. Zavatra kely fotsiny hono hoe ny vitany ka angatahatsodrano. Fa manina ary ny ndoty. Zandra mifakazo akory ny resaka e. Zay fa aleo ary andeha amin'izay e. Mandra-peo ny nento? Tena mba dada ndray izany marina. Te sanatria ve namony biby sy nahafaty ka ifiteran'ny rambony? Tomba marina ihany leo amin'ny baiboly hoe na dia isotro-pozina azy izy dia tsy hampaninina azy izany. Samy balalamain'andro io rangaka rehefa tsy azoko anio azoko rapitso ko satria nandamoaka ny tamin'indray dia aleo ny zanany indray no andramana. Aoka fa hitako ny hevitra. Aiza moa le kitay natoron'ny dada teo. Aleo mena tsy mifoana loka. Ndje. Ary fofona ina koa izany. Avy atsy amin'ny tsikiritra kely itsy. Zay. Tena maimbo izany ka. Andraso hoe jereko. Nefa oka ihany fa matahotra sao dia sanatrika reto eto le kitay. Ary aleo afatotra inga andreto kitay reto dia oty aso dia arary amin'izany fofony izany ka. Mba nanosika andranotrana ho anso amin'ny voary amin'izay dia izy mihitsy no latsaka tsehatra nanatitra azy tety. Sady tsara fony ery ty izy ko. So ihany aloha fa mbola tsy nivita tamin'ilay volany mendra zoko taloha iny izay ko. Tena tsy nandainga zoko fa tsy fantatro raha sendra tokoa iny volany mena iny ka. Mba nilatsahan'ny fanamasina ihany koa nga ty ranotrako. Tonga ry dada. Ohatray. Saiko tsy hitako ny kitana ampangalana ho atao aiza zao reto izy? Tsy atao e. Eo anjolo-trano eo atao re anako. Eo atao. Ary maina tsara kosa izy izany ko. Ie. Mba tsy nisy nangalatra tao azako.
efa ela manko reo no natapiko tao anako. Zany eo ihany fa misy vaovao mahagaga lazaiko anao ry voary a. Fa vaovao inona indray re zany dady? miomany ianao aloha e. Mino aho fa tsara matoy ianao me. Ka lazao ary? Zao aloha e, mipetra aloha ianao tantarako azy. Zao ary feno tsara. Nenandada? Tonga teto ho any nentoanao de... Izy tianao raha matongo zao vao tonga efa ho amin'ny 4 ariva ange zao raha matoty efa amin'ny 9 ariva mihitsiny. Fa angamo voatery tsy maintsy ho fantatrareo daholo izay ombako e. Nareo anara mba lehilahy fa tsy aninona fotsiny. Tsy mahalala izay tokony atao amin'ny sahirana akory. Otry, fa inona no mba nataonao tanitra? Nanampy ny sahirana e. Sao adinonao ary fa mpanompon'Andriamanitra nge ahy e. Ka inona indray ho nitambiny tamin'izany fanampiany zany ka. Fa tato tsara nge raha ianao io e. Tsy ahafoy zavatra omena maimaimpony zany mihitsy raha tsenja. Taloha zany ratono. Efa niova zao. Tsy hainao angano tenin'ny tompo hoe mampisambora ka aza mila tambiny. Ao koa no hoe sambatra amin'ny manome noho ny mandray. Ary izay manome akafaliana ny sitrak'Andriamanitra e. Zany tokoa mako. Fahagagana lehibe nge zany lazainao zany raha sendra. Ka engany mba ho fiovana maritra fa tsy andalo fotsiny ihany. Ay ve fa atony eny efa ela nga ianao ny tonga. Ary mafana ery nge zany resaka reo ato zany e. Marina raha matsiary ny ora fisakafoana tsony. Ka voaingana teo retsy ny tonga teo avy nanampy ny sahirana no ny faniova fo anga tsy fahagagana izy ianao anaka. Marenina eo ianao ratona. Marina zany. Manoatra ny olona noho ny efa mpamosavy teo aloha ka atao hoe mahagaga. Fa ahoany de fiovana ahoana koa ny zany nahazo aneny zany ka. Andao hivadika any amin'ny efitrano fisakafoana de antohizana ny resaka. Sady efa mandroso ho alina koa ny andro sady za efa maika atory fa reraka be. Maisina benga sany zany andao fotsiny re tsy manaraka fa misy zavatra ameko anao aty arao fotsiny azarina mihitsy ny zavatra nasika tazomina iny fa ino no afahantsika mitsingevana toy izao tena ohatry tsy mitera-tany tokoa ny tongotra fa ahoana azy ty zavatra mifony lamba kivy eny misy ireo zao mba makay zary ary to misy trano sika voary ato le zavatra nomaniko anao fa izao sy azy etrano de miara-miditramiko amin'ny trano io anao fa miandry aety misy aninona anao zany eo e namatsika daholo reny iny zavatra tananao ino a miaro anao fa matoki izay fa lasa vetivety maza ela zay ary antoa namana daholo forondolo feona zavatory ty eloko ary manenina mora rangarangaravarankely sehoana aleo rangazay tokatao sady tsy alary sesava ny sehoana trano andraso dinandinana azo fisantazanta fa
inako ty zavatra efitranotranoitana lamba milokomena midorendra dia misy tandroko misovakana miantoantona be dia be dia latabatra ray fenatavoango sy lamsimoriandreo feno setroka manjavozavo reo atseo latabatra io misy olona tsy mentovy io ray dia iza le ray andray olona miravaka korotany zavatra be tena ary indro lalovina toboky sakaiary dia jereo fafazan'le olona famazavatra tena nierika andriamanitro menamena be maso andetsoka valeo voary mifoazan'izay fifamaraina be niny andro ohatra zay ary to nanofo ratsy anga ianao anaka no to misifisify be ohatran'io ka dada tena nanofo ratsy be zany ahoana koa ary nofoko iny neny toy hitako tao anatin'le nofo sy le olona fahafanindravaka korotan-javatra be dia inona le mifafazany zavatra iny vitandray aloha iny nodingana fahatelo mino fa omby tsara iny aizany tsy hopotika amin'ny fiainan'ireo to hitako tsy sahatika alavoary lasa dala ifanenjehana eran'ny tanàna raha tovindray ipapapapahila vonjy ety amiko aizany tsy anaiky hivaritra amiko amin'io tany io miseho azo mazana mantsy ka tsy maintsy atao amin'ny mamety azy rehefa mitady ho mafy lotsy anaiky dia olazay mikaky be asaina ampiakara ny dozy ny fanafody aleo faty hiaraka amindreny ihany raha miseho mafy atoko eo ny rainy fa iny ty mahazo anao eo dia lasamborona tsy ahita teny ampitirana eo sasana ty ve latsaninina tamin'le asa soa natao any amindreny ihany izy manohy fiainany sady miandro ny fiavindrainy amin'ny manaraka indray efa iny ty lazainao fianao ve adala raha sendra iza no andeha noho ny fiainany any amindreniny ka inona ho ianao jereo zany iziko so dia mba mila mpitsabo ary ianao ty napasiteranalany devolinao ka iza ho aly hoe andeha noho ny fiainany any amindreniny ianao koa chefy le zanak'olona nomeko fanampiana re zany tsy vita indray ntsony dia zany ny antoka amin'ny fandefasana azy any amindreniny any amindreny vohatra ve fa neveriko fa zavatra afako betsaka koa zany akohandro farizany dada rovina reto antsika mianaka reto vao mba hitovy amin'ireo ary ina hoanina ny taniny ianao teo tsy hita hono ny alika andro voary efa herinandro anga hoe zay hitako tokoa ary ny tsy nahinao alika amin'ny vovotsony tatoato zaiko zany ve dia mety hoe nakaiza hony tsy haiko aloha za aloha mino anaka fa mety niady tamina biby tany zay dia maty any anaty alany angambako fa tadidiny dada le zalenasanao nakaky tandray ariviny fa ahoana nahare fofona maimbobe aho a tamin'iny fa tsy noetreretiko hoe inona le izy mino aho fa le alika amin'ny fary zay zany angamba anakako ary angamo
tsy ny alekiny ninana n'le sakafo ny dada verindray andro tena iny tadidiko mihitsy raha tsy diso aho dia nanomboka tamin'iny ny alekiny tsy tazatazana leto tokotantsony izay ny samy tsy tonga saina isan'andro mantsy izy dia tamin'andro eto foana rehefa maraina ohatr'izao nefa ve dia sanatrika dia neny tokoa ve dia havitan'izany na dia hoe eo azany tsy fifanarahana n'izy teo aminay mino afa-tsianao an'izany kosa izy ka mety ho izany tokoa ve anaka ohatra hoe voary ary iny tia malasa sainanao ka ampalahelo izany to dada ka inkeno mba mpiambina ny tanànantsika eto e ianao tiako anaka andraso folazaiko ry zareo dia hojerena ihany izany raha tena izy tokoa e aiza ho aiza moa le toerany eo akaikin'le nisy ny kitay atsika iny ka somary metsinanina kely nareo eny ary ohatry ny malasa saina ihany zao hatramin'izay ve tsy nisy biby niady tamin'iny alekiny dia zao vao hoe isy ian'izany mety hoe nisy poizina izany ny sakafo ny hoan'iny andriamanitro aza misy ane izany raha sanatry tokoa moa ka hoe tsy ary naza koa aza ngefa nanonofo ratsy talohan'iny aniversaire ny demonjy iny nenitosy ranony be dia nomeny zavatra nenito tadidiko tsara dia avy eo dia niseho zao ary ahoana kosa ny le nofiky faran'iny mbola nenitoko ary mety mbola ranony be le miravaka korotany zavatra iny dia le zavatra ny fafazany toka izany le izy dia inona nefa ny fandraisan'iny nofinika sa ve mety ho izay tokoa reo fanampiana ny meny ary eo dia naninona nefa tsy naninana andray azy tokoa moa mbola mifono tsara ao le izy so ihany fa mbola tsy mivahana andraso fa rehefa tonga eo tata teo hiteo ny atao dia ho azavaiko amin'izao zavatra mampiaya azy ao zavatra hafa ie tena le alika ny zoro mihitsy voary saingy tsy mitombona le hoe niady tamina biby hafa fa naninona ka tsy nahitana diany zavatra mihitsy mantsy ny tenany mety hoe nihinan zavatra tany angambako io tokoa ary fa mitombona ny ayahako olo voary fa inona foany ty mahavalinanao ty anako tsy zandry dada fa misy zavatra mampiasa ny saiko ahy mipetra aloha ianao dia tantaraiko le izy eny ary miainanao ary zao ary dia zandry dada mampiasa ny saiko inona tsara hoe voary ino ny tiloza lazainao zano ary ankehitriny dia zany ireny tadiavin'ny vonoana zay marina saingy solofa teo Andriamanitra ny aro asy nampafantatra an'izany fa ahoana anaka ahoana ny nahalalànao an'izany ka
so dia mba manendrikendrika azy fotsiny ary ianao ka zava-doza nge zany voavy tsara nge ary dady eny azy nanofindray ata ty aoriana le nilazaina hoe ny sefisefy be iny daditoko iny dia mitovitovy tamin'ny nofoko teo aloha ihany saingy ny zavatra nataony ny samihafa fa samihafa hoana ry voary a ny teo aloha izay saika naminony ianao dia sakafo eto kosa indray dia zavatra fa mihitsy fa inony reo fitaovana nomendreo ry dada ary izay ihany ary ty voary no mbola tsy afony ny andro nefa ty efa toandro be a ny mpanora rasasany reny efa misakafo daholo ary mba marina ry very ny zavatra nylazainy tamiko reny mety hoe fifanandry finjavatra fotsiny angamba na vokatry ny fahatsapany tsy fahakazona nisy teo aloha dia tereny hifanandrefy amin'ny nofony fotsiny ko tsy mino aloha raha ny vadin-dralahako no havitan'izany ka marina tatafary tovariana be ry tony angaifanao ny zato izy manahoana aloha tatafary salama ary dia amondra salama anaka efa atoandro kosa nge zao dia amondra ary avesy tianao anaka zany azy tsy rio angera mandeha amin'izay tokony ho izy akory ny raharaha ny tatafary jereo reto lavaka sasany reto zao mbola tsy misy masom-bolo sy zezika akory nefa tony angady antofana zaty tia ny raisinao ohatra tokoa anaka miasa loatra koa ny saiko dia tsy tsaroako itsony hatramin'izay ataoko hoe arono anaka ary aveza ho ahy ianao ioko avinaka nyity tablehako ny zairiny tobazolo ty re tsy zany mantsy fa tsy tratrako tao izy dia voatery ny andry ka zao tratra toandro be zao fa hono ahy inona ho any efa aloha no mampiasa saina ny tatafary eo ry eny voary fa tamy mitondra sakafonao izy zao dia mondra betsaka loatra anaka ny zavatra iasan'ny saiko sady aloha zany hoany fa ovaikely aloha ny resaka efa vonina hianatra tsara zany ianao io efa vonina ry tatafara sady tsy maintsy mivonina na dia mbola tamana amin'ny fialan-tsasatra aza ny saina ay ve dia mondry ty vao tery lavitra tery dia nahatazana anareo fa tsy haiko hoe ndry io ka manao ndry salama tsara kia nampiresaka ny tatafara teto fa nangina rery iziko sady efa noana hono izy io za tokoa hoe marina fezandry laingany dia mondra re zandry voary avy naka tablet teny andafetsy miteny hono izy dia mifily teto amikoko ay ve ary efa tena vonina hianatra nkengy zokoko vavy zany ay 3 andro tokoa moa zany sisa ry dia mondry efa atomotra dia atomotra mihitsiko ekavy amin'izay ary loha sakafo efa voniny ty ny andro azaka efa amiray ora atoandroko avikery dia mondra ataovy akiny sakafonareo mianaka fa efa masaka ihany koa zay ny nany an-trano any sakafo masaka nge ty ianako eno avy aloha iarako mana aminay dia avy eo modiko mazoto rery tatafara misaotra re fa zao tokoa kiry voary nahoana ke so dia adinidiny fa alaiko hoe ndry rehefa andeha tsena amin'ny latsinainy maraina sady mitsena amin'izay ilaina alohan'ny hidirana hianatra talatsitsika eny ary ndry ty tsy mety nambary ty koa eny miandranareo an-trano zany sandry rery no mandeha mety niny ngamba niaraka amiko satria data ngamba tsy ho tafaverina avy any amin'ny alehany raha tsy alarobiko zay fa aloaloha za andeha masotra anako misaotra dia mampamangy amin-drano ohatrany otry fa mbola taizy ty ianao ry dia mondra no zao vao tafaverina vao maraina ve ianao ny ala teto dia zao vao tonga ka tsy tratrako tonga eny ny tobazolo dia tsy maintsy ny andry ary neny avy eo mbola nandalo kely teny amin'ny tsy tatafara indray aloha vao nody
dia izay nataraiko be ana oatra izao. Eto aty areo jereko ilay table ianao sao dia nataondra matoa-bazolo ratsy izay dra. Avy eo ndry mandeha misakafo. Tia ilay izy neny a. Mba vitany tsara ihany aiko. Fa aty amin'ny vozony ity izao ny somary mbola mafisina kely. Efa niresaka momba andry dadafaranareo ihany ianao manao any izy eny? Salama daholo izy izao fa dadafara ho ary neny ohatran'ny miasa saina be izany izy a. Efa mba niezaka nanontany ihany aho fa lovany ny resaka. Mety naomby ihany izany ny tetika. Matoa tsy mety ilazy raha tovy dia misy antony io. Mety hoe tiany afenina na hoe diso miasa saina loatra dia tsy tompony tenany. Na hitemondra aza tsy fantany intsony. Zany ve retsy ary kiala voary ka sa marary ono? Fa marary ahoana kory neny a. Ianao nga adala. Izy azy eny tomady eriana anaty-bary any dadafara teo. Zany ve? Tsara kosa zaniko. Fa inona kosa no mahataitaitra neny amin'izany e? Sady ohatry ny hafahafa nge neny izany e? Tsy misy ninonina retsy a. Fa ahoana koa ary zany dia inona zany no mampiasa lohan-dratovo? Dia sanatria ve ka andamoaka indray iny e? Mety mbola tsy nisokafany angamba ilay zavatra. Jereto nareo aza tsy mifantoka amin'izay resaka akory fa lozana mandefa vinany io fotsiny. Andao hisakafo roneny fanoana ka. Mandehana aloha retsy a. Misaronao ambony latabatra eo ny sakafonao dia mandoara aloha ambulany eo. Ahoay, saika diniko roneny a. Ahoana ke? Niresaka ho azy sy voary dia andalovana iny izy amin'ny latsinainy maraina. Mety hoe neny izany miaraka amiko fa data tsy eo e? Eny tokoa. Rainao ve ho tonga raha tsy alarobia ihany ho any? Izay ihany ny saiko teneniko fa andeha hisakafo amin'izay a. Naninona re anao voary? Voavy nanomanomana ny fitaovana hoentiny mianatra teo izy dia izao. Oe, soa ihany fa mbola tsy lasa tany an-tsaha fa ratsy izany angamba dia maty rery tato ny zanako. Ary dia hamontra angamba izay efa ho avy. Anio mantsy ny fotoana ny fanomezana izy mindrahavaviko. Izy ty tsy mahatsiaro tena akory. Andriamanitro, taizimo zanako. Arovy ambany elatrao izy mba tsy ho lavon'ny satany. Ka tonga kisika adondony retsy a. Efa miandry antsika fotsiny eo izay voariko. Azafady ary neny. Ary toa tsy misy mamoa. Ordemondra avy reny indray mandeha hoe fa sao dia mba tsy reny. Si, izany koa ve dia tsy ho reny neny fa tsy. Andraso averiko indray ary. Ka sao dia mba tsy ao ary izy mianaka. Tsy ao ahoana? Hoay ty varavaran'ity aza atao mikatopotsoniko. No izany ato any nge izany zareo e. Sady tsy maintsy midy lakileo io raha ohatra ka lasa nivoaka izy. Orineny a. Ohatry ny hafahafa ihany nge izao e. Sa ahoana ozy ny e? Eno a retsy. Dia inona kino ataontsika? Sa tonga dia androso? Hevitra mety izay. Andao hiditra dia ho hita eo e. Dia arao avy ao ariana fotsiny a. Eny ary e. Tafakatra ty ambony riantsika ty. Ny efitrano dadafara izao io mihidy io fa ry avoary no misokatra. Ndao tonga dia hoentsika. Ndao ary. Andriamanitro, fa manino ty voary ary dadafara ary toa tsy mahatsiaro tena. Fa nisy inona? Voary ny zanako. Tsy haiko intsony rery demondra. Ahoana izao e? Io rahantsika mahita io izy ko. Efa oro iray angamba izy no tsy nahatsiaro tena teo e. Ny lofon'ny tolona mambavaka ho azy rery tato no nataoko anako. Na omby ihany ny tetika. Mihinana tsara ianao izany izay ry kiala voary a. Mbola hoaiza nefa nanaovako anareo e. Fizy tia nge ohatrany tsy izao mihitsy ny fanarahana isy ranony be. Atao adala fotsiny ny fanarahana fa tsy toy izao. Marina tsy ho faty io zazy io.
jerengety izy azavariana reto fa andao entina any amin'ny dokotera izy ry tatafara fa andrivy adala ry demondra adala hono sa tiandry ho fatiny raha vavindry sitra ny dokotera ny aretina toy izao zay indray ianao sondrominy ihany io dia vao maika ao loza eo andao re raha tovo entina makeny amin-dranony be sy maninona raha tsy misy vola aza fa izany antoka ny lany rehetra dia amin'ny faransika mifanaraka marina zany tenirenao zany ry demondra tsy sitra mpisabo tokoa io aretina io ka zay mantso fa raha ny hoe hoentina any amin-dranony be indray raha ohatra dia tsy avy hatrany ny valiny hitao mahery lavitra noho izany ny andriamanitra inoko sy vavahako tsy misy afa-tsy nivavaka ihany ny fanafodin-janako mora sanatry tsy ho sitrany intsony izy dia ataoko fa izay no sitrak'andriamanitra efa zao ve ny zava-misy raha tovy dia mbola zao ihany ataonao sao dia anenenana mariny sio milaitsy efa zao mahazo mbola roa andro izay ny lasa mbola tsy misy fiovana ihany ny aretony voary tsy ireo ngety izy fa tena mahity mihitsy ka roa andro tsy ny sakafo tokoa ve moa tsy ahy mahagaga nefa sao ty dia tatafara to tsy taitra korina dia mikaroka vahaolana any ivelany ohatra tena matoko tanteraka an'andriamanitra hoana izy dia tsy mila zavatra afakoatran'izay ary efa elange izy teo no mitsofokatsy an'efitratsika nefa to mbola tsy mivoaka foana sa ve manararoatra matory andraso ijereko aleo atanelako moramora ty varavarany ty io tokoa iny izy ndry ary tomandoalika ny sady mitomany izany mivavaka mangino ato izy io anoloana io zao ny baiboly dia iny amin'ny tany any avanana iny misy sary mandraso hoe jerena tsara tena ny sary ny voary iny izany hoe mitolona mbavaka ao an'ny voary izany tatafara andraso hiverina ry amin'izay azo so dia ho tratrany eto ka nahirana dia matoky sy mihinanao a Jesosy fa anehoanao ny voninahitra ao ny zanako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona tompo ny fahefana rehetra no anaovako an'izany vavaka izany matoky anao a Jesosy amen oay toa ny hiratra ny masony voary io koa fa mihetsika ny tanany tena misaotra anao Andriamanitra aleo atsony tatafara mino hafa efa tapitra izay ny vavaka nataony tatafara tatafara ahoana izay fa ahoana misy ina ry diamonja andao ange jereo fa taitro voary dia efa nahetsiny koa ny tanany andao io ohatray eny tokoa anaka hatray marina ny valy sady izany ilay vavaka nataoko teo misaotra anao ry Andriamanitra fa dia mpamaly vavaka ianao jereny tatafara fa mihetsika indray izy sady mikofokofoka ndaso aloha aza mbola mihetsika mahery aloha anaka oka aloha hoe isotro rano ianao mandehana rery diamondra mba hanamboary ranom-boafotsy kely izy azafady lasa vetivety ary aloha ahoana anaka tsy aharitra elatsony efa miandry aneny ereza tsy anako tata malala mararo be lohako zany fa mena masoandro vao tafiditra ny tanàna tsy dia nisy olona koa moa tao anoho za dia fa tamin'iray ora vao tafala ny taksi borosy nandehanako
tonga ty fa aleo andondrona mba tsy hanapoko andrasindraka. Isy azo ny afaleny demondra raha mahita an'ireto kiraro netiko azy reto. Sady nataoko amin'ilay tena tiany mihitsy a. Izy azy zay feno manala londoko. Ay moa efa maly izy ireo minitra ny anatrako. Izako ary samy mandondona amin'ny andro arivo izany. Andraso hoe jerena sao demondra. Nefa raha demondra ve dia mbola andondona ihany. Za ihany re. Oe, raha dona fa maninona koa ty ianao ny taraiky be toy izao vao tonga. Aleo mety tany an-trano dia any miresaka fa tsy bahananao ohatran'io ny varavarany. Sady za koa nge reraka. Eny tokoa. Ave dia idio trano io fa tsy misy ivoaka ihany intsony e. Efa lasa nianatra nga demondra ka? Eny amin'ny tadafarana izy e. Efa 3 andro izay. Marary mantsika alavoary dia tsy misy manampy andratovy karakara sy andry azy ihany. Fa marary inona misy ka? Aretina tsy hay hoe inona fa tsy mahatsiaro tena e. Zany? Tato anatin'ny 3 andro izao dia indray mandeha monja hono izy na tsiaro tena kely hory zareo. Na keny amantsy ny maraina teo. Mahakivy le aretina ary za manafa ho faty amin'io iny zaza iny e. Raha tovy moa tsy mety nitondrana azy any amin'ny ranony be. Zava-doza nge zany lazainao zany da sendry. Andraso fa zao ihany dia andeha hijery azy. Fenao ve adaly e? Andro hariva be io. Vao teo ianao nilaza hoe reraka ka andeha ho aiza. Raha pisy vao maraina makeny fa mandehana aloha misaika e. Zava-boary ny vorona isan-karazany rehefa misango sy miry. Ireo voninkazo indray dia mahaleo ny akampony fa ny mahagaga tsy misy olona miato. Sarery zany tena lava ny sandratoera. Jereo kely fitaly aray manana mitoriantsy. Tena tiako. Andraso hoe miatsy. Ary toa misy olona nge io mipetraka ambadika le voninkazo io zany. Ay kosa zany mba misy olona io dinana avy jerena. Tako ndreto voninkazo sasany toy angamo tsy fa maty. Aleo atsoko fa toa tsy mahita akory izany. Voary andry. Voary zanakao. Fa toa tsy mamaly mihitsy re izy. Kanefa nge laza ny somantsara. Jereo fa mitsikitsiky no atsoa. Andraso hoe averina tsona. Neny. Zay ihany nge ty e. Voary zanakao. Tsy reny akory reny antsoantso. Aleo anatony antsika. Andriamanitra. Fa toa tsy misy tontongeny mihitsy. Fa nahoana azy. Mba mahagaga zany. Fa inona koa
azavana manamirapiratbe anaka mandiana miverina fa miandry anao ny rainao marary mafy ny vatanao nefa noho ny tanjaky ny finoany ny rainao dia ialy zany aretanao zany mahereza mivavaka ary tao ny namany ombanao tsara eveo dia lasa tiako ny asavanana fazobekizbeka fa izary ombanao ao izy ary misirona mafy indre tena manetana marina sady mandeha mafy ay kay fa aiza zany io fa mitsika ndray voary dadafara Andriamanitra tsy ireo fa miratra ny masony eny tokoa anaka Andriamanitra misaotra anao fa sitrana ny zanako hoe mpamaly vavaka tokoa ianao Andriamanitra misaotra anao hoe ny zanako onja voary fa maninny eto mpandriny eto maka aina aloha anako ary fa maninona koa nareo to mena maso sady ohatry nidreraka ampiasany taholy sendra angeny ianao fa maika hitanjanako a eny re radona efa kai koa ange dia ho tonga ao fa andraso ahy fa hoana aloha radona ahonaka rehefa nandinika aho a dia mety tsy ho avitra tsony kiala voary io e ko tsy aleovy amin'ny fiomanina amin'ny fikarakarana ny razana no heverina teny izao e ora matotia aza dia miteniteny foana ohatr'izany ianao e ianao nga ny tompony ena sainao no Andriamanitra ka tsy hitanao marina ny zavatra mahazo azy eo ka hainao no milaza ahoana e olona efa tsy mahatsiaro tena 3 andro izany vera angaty dia mbola ho velona tsony a mba tsy hanamboka antsika dia andeha ho eritreretina teny izao ny tokony ho vidiny io valam-pean'izy mianaka io e raha malala mantsy fa tsy hanambola andevenana anjana ny ratovo ny fokon'olona sy ny fianakaviana rehetra nefa tsy maintsy hovikisa-tsakafo sao dia hanala baraka eo tsy mirarahan'izany raha sendra izay ahitako an'ny voary zao no mahamaika iny nge mba raha vavinjanako e ny ianao ny fitiava tena anao ny tonga miloha asa raha mbola mba fonofo ihany no anatin'olona efa fovaty tanteraka zany rangara mba misy fiantrana mihitsiko zao raha sendra ny lasako rehetra nanikeko ny zavatra nataonao efa naninenako tongotra matanana ka aza ampidirinao amin'izany tsony ataovy izay ataonao any fa tsy rarahako ay kosa zany izy aleo ataoko rehefa tsy hanampy ianao e lehilahy kanosatsy izay filazanao azy fa maintsy lasako ny lovan'ireo ary mbola aizana anaovako anareo menakavy raha miseho mafy loha eo e efa tonga aloha tsikitika mandehana aloha ianao raha maika hijery mivatana mangatsika amin'ny voary kelinao e misy olona izany fa aleoloha jereko ry izy mianaka mety neny angamba izay oay dada sy neny mandrosoanareo nanao ny voary zery dia ondra ao izy eo ry dada sy neny efa mahatsiaro teny voary voary fa hoany izao tena mba dada ndray ny zavan'seho iny marina za mba nanantena hoe fato no vatanina isy radona ka nanjo mifanohitra amin'izany azany nisy voary efa miarina eo ampandriana no hitanay
Fototra indray ny loha zaniko kanefa tsy ataoko akivy izany. Mbola aisy ty lalana le aleo miketrika amin'ny manaraka indray aloha. Neny io ahoana kiny endrizay? Tsy zany ary neny fa mieritreritra ny fety any amin'ny tatafary izay. Fa loatra mantsy afa sitrana ihany ny zandroka ka avelan'ny neny ve? Falo ny demondra. Raha mba fantatrao mantsy ry demondra fa maimbo rano renao amin'izao tetika nandamoko izao maninona tokoa moa raha izao no ararotana amin'ny tana misy eo manaraka aleo velesina amin'ny fity mbola mafana horesena lahatra demondra mba hanaovan'ny zareo an'izany fety izany ety an-trano hanamorana ny asa. Faroviana k'izandry demondra. Nieritreritra izay hoe rehefa mirava avy any am-piangonana amin'ny lahady. Hay ve tsara kosa kizaniko. Fa maninona moa ki raha hoe ataonareo aty an-trano izany ety ange mba misy an'ireo ilaina rehetra. Izany ve? Reseho lahatra fotsiny zareo hoe ety fa tsy maninona izany fa eto atsika izay lahany rehetra indray. Misaotra ry neny andraso fa hoeny ary dia ilaza amin'ny zareo amin'izay koa tsy dia sahirana ny hitondra n'ilay gatao efa nomaniko azy. Gatao Ho avy eo. Hay vendry ihany manisoa kia. Misaotra kia. Dia mipetrapetra iny amin'izay azondria iny eny. Aza mihafahafa ka nanahoana kindry izay? Efa ao tsara. Zao hitandry izao salama be. Efa hitako eto mihitsy. Ka inona hoy zato vaovao? Nanahoana kia le izy? Nekeninenareo ihany ve? Ka izay indrindra izao no nahatongavako kia. Nanaiky tokoa izy. Zany. Ie. Izy aza naniraka anao atingy hoe ilaza aminareo mianaka dia naniraka ny teny izy hoe ahoana hono raha mba hoe atao eny aminay izany le izy dia izay no miantoka ny lany rehetra. Dia ahoana mety aminareo ve? Zany. Hevitra tena mety koa aloha izany ake nefa ahoana indray raha ny tiako dia ato an-tranonay ihany Izany ve? Dada koa mety tsy anaiky raha hoe atao eny aminareo tsy inona koa. Tsy mifahabetsahan'ireo zavatra ilaina no inona fa ny fiombonatsika menakavy akia. Izay misy eto mifampizarana. Nefa izany tsy misakana izay entinareo avy eny ka. Eny marina tokoa aloha izany Izao ary tsy maninona fa horesahako neny dia ty ihany izany ny atao le izy. Nefa moa izany maninona indrira miaraka amiko makeny aminay dia mba ohatra hoe miara-mandresy lahatra anazy tsika. Eny ary aleo ary izay no atao Izay hoa tsy dia misy atao koa mantsy io satria mbola tsy avelan'ny dadanao zavatra mafy. Marina kosa kiny azoko. Raha iny zavatra nahazo andriny tokoa ngekika tsy ahapozina ho mbola toy izao ndry ary andao ary tsika andeha amin'izay raha ohatra hoe tsy misy ataondry intsony Ndrika ity dia nijereko fotsiny teto. Tsy maninona ka. Tsy mba nanamboarako na dia kafe kely fotsiny aza. Sa namboarako vetivety ndry? Oka izao ry voary fa tsy maninona. Sady za koa nge efa niala tamin'ireny. Izany ve? Ie. So dia adinindry ara fa hianatra amin'izay tsika milatsinainy izao. So ihany aloha fa herinandro voalohany iny nararindry iny dia mbola tsy misy lesona be loatra. Ary andao amin'izay Andao ary kia. Raha nety trano vetivety ka mahazo toerana retsy ry voary misaotra ry neny toa. Ka manahoana zato ianao? Efa salama tsara sa mbola reratreraka? Efa mba azoazo kosa aloha Izao hitanao efa tonga aty aminareo izao eo aloha nareo mianaka fa andeha hikenikenina ny sakafontsika any an-dakozia. Ka ahoana akiry voary? Ahoana izay ry neny toa? Ahoana momba an'izany fety ho karakarainareo izany?
Efa tonga tany amindrivy any afatra? Ie, efa tonga tokoa ka. Ary za indrindra nge naotondihako ety aminareo e. Fa ahoana retsy? Tena mety le soso-kevitra ao fa misaotra fa raha mba sitrakareo dia aleo reny aminay ihany no atao e. Meno aho mantsy fa tsy ekeny tady izany. Sady tsy dia fety manakory nge le izy fa mba hoe fiombonana kely antsika menaka fotsiny. Dia izay no mba hiangaviananareo sady ilana tsiny be dia be. Ka eny ary tsy maninona rehefa izay mety aminareo e. Ho avy zay ary ezaka hitondra izay mba voatsirambo ny tanany. Dia misaotra indrindra reriny ny toa. Fa vado kely aloha ny resaka e. Efa afaka mandeha mianatra amin'izay zany zao ianao io amin'ny latsinainy. Ny fanindriko aloha dia no afaka mangataka mafy amin'Andriamanitra mba ho salama tanteraka dia amin'izay tsy misy ny olana. Raha ny tokony izy aloha dia mianatra amin'izay nareo e. Ny ankizy rehetra mantsy efa tamin'ny talata lasa teo niditra ka sao dia tsy araka eo nareo ko. Tsy maninona re zany ny toa. Ny herinandro voalohany toy izao nge ka mbola tsy misy lesona fa hoe mba fifakafantaran'ny mpianatra sy ny mpampianatra fotsiny. Ay voary eo avy vetivety ngendry e. Miantso dia mondra fa aleo anga aloha any vetivety ny toa. Mandehana retsy dia ahoana zany atao? Tsy mety ho ny raha ety no atao le fety. Aleo hoe eritreritra kely le gato. Tsy maintsy ataoko izay ahitana an'io gato io. Io no ezahako asiana fanafody. Sady io koa no azo antoka fa ho an'ny voary rery. Mety izay e. Aleo andeha hanatitra amin'ny voary eo dia mondra fa anio ihany dia ataoko izay. Aleo ararotana ny andro azo anaova-tsoa. Ho aizo eo nefa reo e. Tsy maintsy potika amin'ny fiainan'ireo. Soa ihany raha dona fa raha riva vao tonga. Mahatsara zavatra izany. Eny ary izy menakavy. Izay moa mba kely azonay natolotsy kely dia kely bitika tsy mba sazanareo ny tororana kanefa ny fonay ny mameno azo oerany. Ny irariana dia mba hitondra soso fanambinanao antsika izay vita teto e. Dia tonga vanofo izay ny raha komana teto re olona. Azafady fa tsy hoe manapaka ny tenin'ny dada fara fa mba misy teny iray mba avatiako mba hoe hitodiako any amin'ny voary manokana e. Ho mariky ny fifaliako noho ny fasitrana-nao ry voary dia misy zavatra kely nomaniko anao ato andraso alaiko vetivety. Lasa mahay mandahateny tao ngendra vaviko e. Fa inaka izany? Tonga ny fotoana ny fanomezana sika izao ry voary miala tsiny amindry fa efa sasany andry indry izay raha nivo renindry. Ty le izy andraso tonga dia hosokafako. Oay, aza hitako ka ho tsikatrikala dia mondra ny nampidirako an'ilay fanafody. Ho vakiana fotsiny eto marina. Oay togatò beky. Iny akia mofo mamy tokoa izy ty e. Ary mba hoe irariana ho mamy toy ity ny fifankatiavantsika amin'ny ravavy. Efa natokako andrika io ka tonga dia atovy. Ndray izany afaliako aky e. Misaotra kely dia mondra. Tsy fisaorana. Rehefa niombonana ihany ny afalinandroany dia aleo iombonana ihany koa ary ty mofo mamy ty e. Sady tsy laniko reraka io dia mondra. Dray, izay nge ho ahy aiza kosa veko hoe sola ve niaraka ihany dia rastavo ifanaty kosa e. Ka zay ho hita ho aletsy raha zandry marina mihitsy zany e. Na koa ary ty ataony kiala totombitany io. Ho zarazarainy ho io gato io. Tsy ho indray maty atrano ato daholo zay. Inona reno ataoko e. Eny ary raha zay ny tindry e. Aleo didiako dia indry no mizara azy. Alefa sary. Inona reny hevitra lozy ty. Hitako ny hevitra.
azafady kely aloha izy mianakavy marina tokoa ny mivoary fefa niombonana ny rehetra androaniko dia iombonana ihany koa mofo mamina dia natolotra dia mondra ho azy manokana azy kanefa ny angatahanay dia mba hivoary no manandrana ny amamina voalohany ary izahay manaraka marina tokoa izany tenin-dranoatra izany ka atomboly voary fefa maikinana anie izay hita ho ary tatafara eny ary aleo ary izany ho isantatra azy voalohany engane mba ho mamy toy ity mofo mamy ity ny fifankatiavanay Andriamanitra amen ento ty hoe ki ho antsy eo an'londry iory dia mondra ay tanako indray ry voadidin'le antso mariny kay tena ny voatra be angao fa nidinany io ry voary kay marary ao toroko andry atao ohatra zao jereo ange ny tanandry aleo finosokana ny hevitra fa mahazo mihinana nareo efa vitako teo ny vavaka vetivety inona ry ty loza miseho ty marina raha tsy any amin'ny tsy mivoto indray ty manaytaina voary no nikendrena kanefa dia demondra ny tratra lozy ty mahery andro mihitsy kala ratsy iny izany raha tsy saika afaka hatramin'ny haiko nahita amin'ity zanako ny tambotra raha voaninana kely tamin'ilay mofomamy ela mitoratorana ty ka na vomasonangatra izao ny zanako tsy haina ho fatina ho velona mbola tsy nahatsiaro tena hatramin'ny omaly iny ora sendra efa tonga raha noho ny bepymasonao ka efa ela izy ny tonga teo nanome andrety fanafody reto izy efa nampiasaiko teo ny sasany fa tsy hita izay fiovany tena kivy ara-dona mbola mitsabotsika fa aza mbola manary toka ianao fa lasa ho any saiko raha sendra hoe mba inona loatra ny anton'izao zavatra rehetra izao dia tsy haitsony re ra-dona dia sanatrivy eo fatiny zanako aza lefa lavitra ny sainao ka tsaro fa demondra nge dia zaza ty vavaka sendry tamin'ireny adalàna nataontsika ireny dia tsy mba faly tamintsika izy noho izany mahita fitiava amin'ny Andriamanitra izy ka tsy jereny fotsiny amin'ny fahoriany ny mpanompony mahagaga nge ny zavatra ataon'Andriamanitra fa tsika no ohatra minikipy indraindray ngany fa raha zany indray aloha amiko rehefa aretina tsy sitran-dranony be dia tsy ho sitran'izany intsony tadio ra-dona fa zavaboarin'Andriamanitra daholo no ampiasain-dranony be anasitranana ka jereo moa izany fomba fisainanoko no heveritra hoe mba hampivovanao ny zavatra ohatr'izao ay mbola hanindraindranao ny zavatra vita fa tsy mahasoa mety hoe fitsapan'Andriamanitra antsika koa nge izao raha sendry salasalana tokoa very dada fa mbola asany satana sao miatra amin'ny demondro izao voalazanao anaka ary tsy misy fanafodiny afa-tsy mivavaka ihany izay ny lazaiko anao tsy misy hafa amin'izao ange le aretinao teo aloha anako tena mampalahelo demondro ary dadaka hitako mba hoe andeha hianatra amin'izay amin'ity herinandro tiakinanjo dia izao no miseho fikasana marina no amin'ny olombelona fa nididy an'Andriamanitra marina mihitsy izany anaka izy amono nanapo hoe iny no heverina mba ho fifaliana iny no niteraka an'izao anapozina dia na aleo tsy nasinany mihitsiko efa tongotsika ty anaka ka finono ny fo mampananao fa hiady amin'ny herin'ny satanitsika manana finoana fa tsy maintsy ho sitrana ny ravavinao fa vonina tsara ary dada ary aleo dondomina amin'izay fa iza koa ary izany andraso aloha hoe jerena ay nareo mianaka mandrosoa mazao toerana misaotra ranoatra ka manahoana aloha nareo nanao ny demondro izay izy aho mbola tsy misy fiovana zany mahakivo mijery azy efa mba nomena fanafody ihany fa tsy misy vokany akory izany veriny eny to dia iza ny miandry azy ao
tsy misy olona reo fa izany no ny andro tao kanefa mahaontsa ny foko loatra mijery azy dia naleoko nakaty any efitra tiako. Ary maranoatra fanafodiana aloha no nomenareo azy ka? Fanafody tany amin-dranony be zao no mbola miasa treto e. Nefa raha zao no mitoy dia ho faty ihany ngamba ny zanako e. Efa tena atsatra nge izy ao ry izy mianaka kanefa vao omaly ny narary e. Ndray ry nento, tena mampalahelo. Zao ary ranoatra, raha sitrakao aloha ny sy tsy mampaninanao a dia mangataka izay mianaka hitsabo azy. Fa hitsabo azy ahoana? Hivavaka ho azy rery nentoa. Ay ve, tsy maninona raha izay no avonjiny zanako e. Amin'izay mba misy manampy ny fanafodin-dranony be ka mety ahasitrana azy tsara. Angamba kosa tsy izay a. Ery roa mifanohitra ireo ka tsy tokony alaka velively. Ka izao a, raha ohatra izay avelanao hivavaka ho azy dia esory daholo aloha izay fanafody rehetra io. Fa raha ohatra ka ny fanafodin-dranony be no ianteranao dia hijery azy fotsiny izay ary avy eo dia angatadalana andeha. Eny ary re, noho ny fahorian'ny zanako dia hilefitra. Aza mananareo fa tsy misy fanafody mipetraka ao amin'ny efitranony. Aty aminay mivady daholo mantsy ny fanafody no mipetraka fa rehefa mily dia mondra vao hitondrana ihany. Mandehana ry ataovy ny asanareo sao mba havitra ny zanako tokany. Ao amin'ny efitrano ao izy ry voary a. Mandehana eto makany ny dadanao. Eny ary aloha ry nentoa, any lasa vetivety ary izay e. Tsy misy vokany angamba amin'ny mivavaka nataon'izy mianaka tao. Tena leo modiny teny hoe mbola matory izy. Raha nanontaniako hoe nanahoana izy tao. Raha nohony be aza ny ala maina ka maika fa izay olona tsy misy na inona ahafahana manasitrana dia mondra angamo tsy efa matory foana hatrizay narariny izay. Miseho milaitsy. Ary aiza foana koa ary ty radony. Nizay kosa angamba ka dia mondra ny zanako. Sitrana tao ny zanako. Neny, sitrana tokoa. Fa maninona na filanareo rery tao. Satria efa noheverinareo ho toy ny maty. Aok'izay retsy aok'izay efa tsy nanatenanao tsony inge zay e. Mifona dia mondra. Dia inona zavatra ny zanako? Angary dada fara mianaka teo efa lasa. Izy ireo no ilaiko. Dia hisotra azy Efa lasa izy. Angamba efa ho tonga eny aminy ary izy zay ko. Dia mondra, ny zanako. Sitrana ianao. Fa ahoana a? Endry dada. Sitrana ny zanako. Tena sitrana tokoa ary dada. Sitrana tamin'ny fomba mahagaga tsy takatry ny saina. Tena tsy mampino hoe nolefa teo ambaravarany fahafatesana teo eniko. Fa ahoana a? Mba tantarao tokoa retsy fa tena mahaliana. Mino aho fa mety isiako ny eo aminareo ny fitantarako azy ka noho tsara efa maty tokoa raha ny fiheverako ny tenako satria tsapako ny tsingivana teny amin'ny apakapaka fotsiny aho. Ny mahagaga nefa dia hitako ny vatako mandreo aparafara. Dia hitako daholo ny zavatra niseho tato. Toy ny hoe tsy te hiverina tamin'ny vatako tsony ara nahatazana ny tiranony be anareo nitondra ny fanafodiny nakao amiko. Fa ny mahagaga dia izao. Fa ahoana retsy? Rehefa tonga dada farasy voary dia hitako nandohalika sy mitomany. Ningafy tamin'Andriamanitra mba hanasitranana. Tena nalahelo nahita azy ireo. Ary tamboka teo dia
Very nanosika ny fanahiko hiverina faingana tamin'ny vatako. Rehefa ho tonga teo amin'ny vatako ny fanahiko dia nisy hazavana lehibe hitako ary nisy feony voaka nanao hoe vonjeo ny rainao sy ny reninao fa efa akaiky ny farany. Dia lasa le hazavana ary za afaka niarina tao am-pandriana. Zany ve retsy? Ty lozantsika raha sendra mbola tisy mamindra foantsika Andriamanitra matoa mampimanotro zany. Asy ianao raha matoa raha anaraka fa za nio ihany dia hiala amin'ny lalana fahalentsika tamin'izay ka. Za zao lazaiko anao ry Demondra fa nentin'ny olona nakany amin'ny mpimasy afaka ohatran-dranony be ary nomeny an'ireto fanafody reto mba hoe anasitranana anao. Zao dia zao reto dia hodorako ka. Misotra ry dada malala. Faly tena faly fa vovonjy ianao. Efa mba nanahona ary zay Demondra ry dada. Mihina ho anaka fa efa salama izy asa izay ny fahatairan'izy mivady tamin'ny fotoana nahalalany hoe sitrany diamondra iny. Soa ihany aloha fa tsy sika no nilaza azy mivantany. Nolazaina hoe mbola matory tsara fotsiny izy dia lasitsika. Toa tsy nahataitra ny rasendra kory anie ny filazantsika an'izany tao e. Eny tokoa ary dada. Tsy todina akory izy mba hijery le zanany. Ndray, vary jereo fa tao misy olona mandondona anie zany anaka. Eny tokoa, andrasa ro jereko e. Oay, Demondra, dada toa. Voary. Tena faly be mahita andriry Demondra. Mandrosoana raha mianaka aloha e. Demondra sy dada toa ry dada. Dada ô. Ahoana anako? Demondra sy dada toa. Dada Fary. Andray marina ny zanako. Sitrana tanteraka ianao. Mipetraha aloha nareo e, mipetrapetraha aloha. Tray marina. Ohatray, azafady fa faly loatra dia adiniko raha zoky lahy. Ahoana, salama tsara ve raha zoky amin'ny ahoana e? Eny e, tsy maninona fa tray marina. na izaza nge dia ohatranareo zao ihany fony vao nahita ny Demondra e. Indrindra izy lefa sitrana iny. Salama tsara re raha zany e. Misaotra an'Andriamanitra e. Zany eo ihany aloha fa hoaiza hoa zato anareo to mahavetratra entana be Eny tokoa e. Zao ry izy mianaka. Tonga izay saotranareo noho ny nataonareo taminay. Indrindra moa zany Demondra e. Lehibe sady tsy voavidinay ny zava-bitanareo ka ao ilay Andriamanitra manan-karem-pahasoavana hamaly azy rery raha tovy mianaka. Arak'izany resaka tady izany dia indro misy zavatra kely zany mba atolotray telo mianaka ho anareo. Kely dia kely re izy ity kanefa dia raisy fa vokatry ny fonay. Eny ary manala sala be ihany ko. Izao izy mianaka tsy hoe zay anie no nanao zava-dehibe taminareo e. Fitaovana ihany anie zay e. Ny herin'Andriamanitra no nampindraminy anay hanasitrana anao ry Demondra. Koa satria efa nomaninareo ty dia ho raisinay ka dia misaotra indrindra dia ombanareo anie izy tompo e. Misaotra indrindra rery izy mianaka. Misaotra e. Neny tomoa tsy eto fa rehefa miaona izay dia mbola hisaotra azy. Zany mihitsy anaka. Ka eny ary nareo moa nanontany teo hoe ho aiza izay reto. Mbola sady atondihana eto ihany koa zany e. Tsara angamba ary voary satria efa samy salamy nareo rovavy reto ka miomany ianao dia andeha aterina hianatra amin'izay nareo mirahavavy Zany tokoa kiry voary andaotsika monjy fianarana amin'izay. Dia ahoana zany ry dada? Mandehana ianao miomanako. Marina ny azo mianako. Vetivety ary ahy e. Alina indray ty ny andro. Zahatra nisy amin'ny voary aty ka zary mangina rery mba enjana ihany koa ny olana mifanesisina nandritra ny telo volana lasa teo mihitsy. Maty raha nifo. Avy eo tsy salama ny tenako. Tsy
salama voary, ny olona tsy salama koa dia mondra. Any zay izy mindraha vavy, inona moa fa tsy misomahary izy dia ho avy indray. Fa ity fiovana goavana teo amin'ny razokolahy koa aloha no tena mahagaga. Asa inona loatra no antony? Faly izy nilaza tamiko fa hiantoka ny fianaran'ny zanako. Aleo tsofina ny jiro dia atory amin'izay fa efa vita teo mivavaka fiambenany. Maika ho any atsina raha pitso hijery izay ilaina fa bebe ihany ny volany menanjoko telo mianaka anay teo. Roa etsy ariary moa izy teo. Lasana nahitra ny temondra hianatra iny ratona. Sitrana ihany lany zanako. Mahagaga koa ty fomba nahasitranany. Raha reny zava-misy ny tantarain'ireny tokoa marina dia mahalasa saina. Na za koa aza mba ankona saingana fiainako azy mianakako. Raha tona vadiko moa dia resy lahatra tanteraka. Ary za mba ahoana? Iova ve sa tsy? Nefa dia afoy ve ny arena? Ohatrany tsy mety aleo ranga miala nenina farany avy eo hito ihany ny toyiny. Ny momba andranony be iny efa nadaboka fa zavatra hafa indray no atao. Koa maninona moa raha izao tsy maheto azy mianaka izao no rarotiny? Nefa dia ahoana? Andraso fa hitako ny hevitra. Rehefa tsy matoko ny zanany dia ny rain'ireny no anaovako tapoty foy. Odorako aman-trano irery aho iny. Mino fa tsy hisy atsikaritra ny anaovako an'izany. Mila mailo tsara fotsiny. Rehefa maty iny tsy maintsy manaiky koa ny zanany. Mora mbola miseho be loha dia alefa hiaraka amin'indray aman-dreniny ihany koa. Sy redirediny temondra avy narary ve no ndeha hamoizako ny arena? Ary aloha atao mafana tsara ny akanjo dia anainga. Mino fa efa resy tory iny ny mandra-pahatongavako any. Aiza moa le satroka bahako iny? Andraso fa moa iny nahandoko ery amin'ny rindriny riko. Andriamanitro, fa inona izany? Oay, azavana mamono maso be. Fa ahoana izao? Inona ny dikan'izao matahotra zany. Raha matora sendro nahoana moa no aringanao mova nananao fahefana zay. Tsy tompoko. Ka nahoana no manoto izao ianao? Sa hoe somoko aminao zao ny ainao? Fona re tompoko. Satria ianao dia mindra fo aminao saingy kosa ilaika ianao ampahalala zay nataoko taminao amin'ny olona rehetra. Eny re tompoko, matoky ianao. Zay fa ombanao. Oay, lasa tampoka teo le izy. Fa mba iza koa re iny tena enjany izany. Ombanao ahono izy. Eny ary izy mianakavy. Misaotra anareo aloha nanaiky ny fiantsoko Ao ianareo mpiray finoana amiko. Ao ianareo tapaka sy namana. Indrindra ianareo ry ratovy sy voary. Izay tena anton'izao fionan'izao. Mialohan'ny rehetra aloha dia mangataka aminareo indrindra reto farany mba ho tony amin'izay zavatra ho lazaiko eto. Fa misy inona mbaraneny ary eto? Fa inona koa raha ny zavatra ho lazain-dranoatra no manao an'izao izy? Mifona aminareo tena mifona. Indrindra fa aminareo mianaka. Mamela hafa tsy mety ary tena zava-doza ny vitako taminareo. Nenitoa. Fahony? Ary aza mandohalika ohatran'io ianao ka? Eno tsy mety zao ko. Fa inona nefa ny tsy nety nataonao taminay? Tsiry voary mendrika ho azy aho
ary avelona ho andohalika eto mihitsy mandrapilazako an'izay rehetra taopoko. Mifona aminareo ahy e, tena mivalo aho. Sadaola nge ny anton'ireny olana teo aminareo reny. Nahafaty andreninao ry voary a dia no isa. Sany namono azy. Anjairo nento. Ty vitanao ve? Ahoana tsara, Andriamanitro, tsy lozanao raha sendra fa dia nahoana loatra e. Mifona ary izy mianaka, ary tsy izay ihany fa mbola misy inona kory neny a. Mbola zako reny saika misavy anao raha tovy tamin'ilay sakafo nampitondraiko amin'ny voary tamin'ilay tsingerin-taona naterahany demondy iny a. Dia mbola zako nanisy fanafody an'ilay fitaovam-pianaranao ry voary a. Mbola za ihany no nanisy fanafody an'ilay gâteau. Kinanjo dia demondra ny vo. Ary zany saika andoro amatrano anao raha tovy ny alarobia alina teo kinanjo tsy tanteraka izany a. Tena mifona reto a. Andray neny. Tsy naposiko. Andray. Menatra nareo ary voary sy tatafara. Okaloha e. Okaloha zay ny zava-dehibe aloha dia ny fibaboanao tamin'izay tsy nety nataonao e. Ka tsy tokony fanometsitsika na hifanenjika aloha e. Efa dingana lehibe kosa ny vitany e. Tsy mitana lailo aminao izay mianaka raha noatra. Ahafalinao anay ny mahitanao tonga saina toy izao e. Izany ry neny toa. Mamelanao izay. Na izany aza ry izy menakavy dia mahatsapa tena odisy ihany koa ny tenako a. Tsy haiko mitondra ny tokantranoko e. Tsy mijoro araka ny lalàna ny fanambadiana fa ny lany lohan'ny tokantrano. Anka zary ohatran'ny kofemana ra-mpanjaitra ny tenako tao anatin'izany. Ho antsika lehilahy tokony hijoro tsika. Marina izany. Azana fanapahan-kevitra ary feno tokantranontsika satria raha amiko nge dia ireo ny hitako hoe lesiko e. Izany misy. Raha tanterako izany dia angamba tsy nisy izao rehetra izao e. Ka dia mifona aminareo mianaka ihany koa e. Amin'ny mahazandriko anao dia tsy tokony hijery fotsiny ny fahasairana anao kanefa reny ny zavanisy e. Tena mifona aminareo mianaka e. Mifona e. Tsitsitsiny e. Eny razoka mamelanao izay mianaka e. Fa hono raha noatra na eno ateo hoe saika andoro aman-trano ianao dia nahoana ny tsy totosarika. Tsy nampino izay zava-miseho izay e. Mety namoizako ny haiko raha mbola niziriziry tamin'ny hevidratsiko a. Eno fa ho tataraiko anareo ny zava-mitrangy ny alina iny. Mba voakely hoe retsy izany olona izany azafady a. Aingany ndry e. Eny sy dada. Ho avy eo. Ay ve neny toy sy dada to e. Mandrosoanareo. Izy mivady. Salasalan'andro izy zany a. Mandrosoa e. Mipetrapetra aloha. Petrapetra e. Misotra ry izy mianaka. Tonga salasalan'andro tokoa. Tsy nahafoy dia tonga ety sady na dia hoe vao eo aza niona teny am-piangonana. Da tokoa mba mahita lazay. Vary mandeana aloha anaka anamboaro kafe vetivety izy mivady. Zao fa za misahirana re nareo a. Tsy mahazatra ihany koa ange ny kafe amin'ity andro sady tsy atoandro ny tsy arivo ty. Aleo mihitsy ho zokony ao aoriana. Marina mihitsy zany e. Ka zao ry izy mianaka ny tena antony nahatongavany mivady a. Endra zoky. Aleo raha sendra no ilaza azy aminareo e. Ka voalohany ary aloha dia aza mananareo mianaka fa vaovao tsara no lazainay aminareo eto e. Izay mihitsy ne. Araka ilay hoe omeo an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra ary omeo an Kaisara izay an Kaisara. Ka efa lasa n'iny an'Andriamanitra fa ny an Kaisara kosa sisy. Dia iza zany le Kaisara ry neny to? Eny tokoa izy. Andraso fa ho fantatrareo foana izy avy eo e. Rehefa nandinika izay mivady ry izy mianaka dia tapa-kevitra izay fa averinay aminareo ireo tany rehetra nividianay tamin'ny endrika fanambakana taloha. Aza manahy fa maimay-pony izany fa tsy hamerina mividiny aminay akory nareo e.
tonga saina mantsy izay mivady tamin'ilay toriteny teo ka dia iendro tanterahanay sahady toy ny nataony Zakaiosy. Andray tena izany ve ranoatra lehibe loatra izany fiovanareo izany izy mivady a raha mba hatohanareo daholo manko mimpanana dia ho vonto filazahany tsara tokoa tia nositsika ity tsy hitanay izay ambary faly loatra izay mandre an'izany dia izy tompo ane ombanareo mandrakariva izy mivady didy vaovao no omeko anareo dia mba hifankatiavanareo izay moa izany le afatra mafonja tiany tompo toavitsika sady tady dio koa ngera zany fa tsy manana afa-tsy anareo mianaka izay tsaronao foana ny afa-tsy neny fony fahavelona marina tokoa izany razoka zangeo za manokana aloha dia nahatsapa fa tsy foin'Andriamanitra ho any amin'ny fahaverezany sika eny fa na dia toy inona aza amin'ny fahotana vitantsika dia mbola miala nenina amintsika izy mbola hafa ihany izany hoe miaraka amin'Andriamanitra amin'ny fiainana manontolo tsy ilaina akory ny hery hafa toy izay nitompoana teo aloha misy farany mantsy ny fahefany reny ary tsy maintsy misy tambiny fa tsy toy nen'ilay Andriamanitra izay sady mahafapoka nefa maimaimpona tena niova foa mbola tiantsika ry nenitoa izany mihitsy tiany ianao matoa mbola nampisafidy anao ny fahafatesana sy ny fiovana izy dia izay rehetra ihany koa mbola tiany matoa tsy navela no faty tamin'ireny zavatra rehetra ireny mbola tiany koa ianao miaino anay io na dia efa toa nenitoa aza na koa hoe misedra zavatra mafy toa anay sy dada fa be fitiavana sy mpamindra fo izy Andriamanitra. ilay tantara mitondra ny lohateny hoe mbola tiany ianao nosoratany vahatra nasaina novelomy faly rakoto sineza miaraka amin'ny vantsoa ho ny miajanirina ny ravo nandray feo sy nanadondosa tovyrazana mamonjy sy olosoa